La 4G Batelma vous présente Nivavao. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sy tsara lalàna. Mahazo Arahinao ny fampalalambavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalambavao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Ankoatra ny antoko malagasy sy miara-miaingy, manamafy ny tokony hamoahana izay fifanarahana politika izay ihany koa ny ray aman-dreny mijoro raha toka nisy marina izany. Ny antefa tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny Antsoavo nataon'izy ireo. 7.0 miliara ariary, io ny teti-bola takin'ny Seny anatondrosana ny fifidianana, ankoatra ny 4 miliara ariary voarakitra ao anatin'ny teti-bola-panjakana 7.4 izay efa nambara tany am-pandohana fa ampy hiatrehana ny fifidianana. Tetikady anemorana ny fifidianana no andraisan'ny mpandinika io filazana io. Ny volana melasa teo no vita soni ny fifanarahana findramam-bola tamin'ny mpamatsy vola sinoa Exim Bank ary vola mitetina 420 miliara ariary no nindraminy fanjakana malagasy tamin'izany amin'ny tanan'ny lalana Tsarasoatra Ivato, fomba fiasa izay nanaitra ny be sy ny maro. Fahombiazana tanteraka no azon'ny ekipage Danisy Endry nandritra ny fifaninanana Ralina Nkanga Visca Power Asakma 2018. Voalohany izy ireo teo amin'ny Skady 2 roue motrice sy ny Skady M12. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tsisy intsony ny fifidianana fiodinana faharoa any Turquie. Voafidy 10 ny Recep Tayyip Erdogan raha ny vokatra navoaka ny komity mikarakara ny fifidianana any an-toerana omaly alahady. Arao vetrana ny andindininy makasika ireo. Tomboky lahy sy tomboky vavy faly miaraba anareo mpanaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV. Tsy adinona ihany koa anareo any amin'ny faritra izay manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirano sy TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia ankoatra ny antoko MMM manamafy ny tokony hamoahana izay fifanarahana politika ihany koa ny ray aman-dreny mijoro raha toka misy izany. Miantefany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny antso izay nataon'izy ireo. Fezoro Rafaly. Manoloana ny tedraram-pirenena sy ny fifandriritana ankehitriny mitaky-pirofo amin'ny fisian'ny fifanarahana politika marina na tsia ny fikambanana ray aman-dreny mijoro na RRM. Fifanarahana izay tokony hakasika ny mpisehatra rehetra raha ny fanazavana. Takin'izy ireo ihany koa raha ny nambaran'ny filohany indrindra amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny anambarana izany amin'ny be sy ny maro. Misy ny filazana eo nisy marina ve sa tsia? Aiza ny pirofo? Hatramin'izao tsy fantatra. Ka dia mivatana any amin'ny HCC zany ny antsonay no hoe raha azo atao re avoaho zany raha any aminareo any na any amin'ny toerakafa koa fahafantaranay azy dia tokony iraisana ary zay ny zavatra tadiavina amin'izao fotoana izao. Voalohany ny fahamarinana, faharoa ny filaminana ary fahatelo ny fitoniana. Ka matoa misy ny akord politika dia misy ny fifanakaloza-kevitra, misy ny fifampidiniana ary iraisana ilay zavatra izay natao. Raha ny fanambarana nataony ihany koa mitaky fanazavana amin'ny HCC izy ireo mikasika ny atao hoe fifanarahana politika. Raha ny fanazavana trany indroa no efa nangataka fiaonana tamin'ny HCC ny ray aman-dreny mijoro taloha sy taoriny ny voan'ny fanapahana ny 5 Mey lasa teo saingy tsy nisy valiny. Raha tsy ahirina ihany koa nanambarany filohan'ny antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny fahitalafi-panjakana ny zoma lasa teo fa raha manaza ny mahafirenena demokratika marina tokoa ny mpitondra eto amintsika dia tokony aneo ny mangarahara marina amin'ny fomba fitantanana.
7 miliara ariary io ny tedi-bola takin'ny CENI anatotosana ny fividianana ankoatra ny 7 miliara ariary voarakitra ao anatin'ny tedi-bola mpanjakana 8 izay efa nambara tany ampiandohana fa ampina nateterahana ny fividianana tetikady anemorana fividianana no andraisan'ny mpandinika an'io filazana io fezora faletrana. Le vola voarakitra ao anatin'ny loi de finance mety manodidina ny ohatrin'ny le vola io 40 milliards d'ariary. Dia ampy izay any manana ny fividianana. Ampy tena ampy izay no manana ny fividianana. Izay raha tsy ahifina ny nambaran'ny filohan'ny CENI ny 20 oktobra 2024 ankehitriny tsy ampy indray io teti-bola 7 miliara ariary voarakitra ao amin'ny teti-bola mpanjakana 2024 io. Raha ny fantatra mitaky 7 miliara ariary ambonin'ny CENI anatontosana ny fividianana mipetraka ny fanontaniana atao inona. Mipetraka ny aim-panarabaovao sy ny mpandinika ny raharaham-pirenenany amin'ny hoe tetikady anemorana fividianana noho ny antony arabola io filazana tsy vahampiny io. Namaly izany kosa ny filoha-hevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo. Nisy moa ny fivoahan'ny lalam-pifidianana vaovao ary ao anatin'ireo lalam-pifidianana vaovao ireo dia misy ny andinindinina izay raha ampiarina dia mitarika ny fiakaran'ny filana arabola vaovao indray. Dia eo ihany koa ny famatsim-bola sy ny fanampiana izay nampanantenainy eo anivon'ny fiombonam-be raisam-pirenena fa hanampiany ny CENI amin'ny fanatotosana ny fividianana izay tsy afenina fa mbola misy ny tsy ampy sy tsy tafiditra ihany koa amin'izay vola nampanantenainy izay. Antony mampiakatra ny filana arabola ohatra ny famerana ny isan'ny mpifidy ho 700 isaky ny birao-pifidianana izay mampitombo isan'ny birao-pifidianana, ny fitaovana ampiasaina toy ny urna sy ny isoloara, ny fanomezana tambin-karaman'olona aman'alina, manerana ny nosy ankoatra ireo solotena ny kandida. Raha tsy ahivina kosa ny fanapahana navoaka ny HCC dia mitaky ny anatanterahana fividianana mialohan'ny fotoana. Efa voatitra any amin'ny governemanta ny herinandro teo raha ny fanazavana ny sosikevitra tety androm-pifidianana naroson'ny CENI. Tety andro izay mametra ny fifidianana mialohan'ny fotoana ho eo anelanelan'ny 27 aogositra sy ny 27 ny volana novambra. Nanaitra ny mpanarabaovao ny filazan'ny filoham-pirenena nandritra ny fitokanana ny toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro tao Ambatolampy ny sabotsy lasa teo fa tetika asan'ny filoham-pirenena izany raha ny fantatra nefa dia ny orinasa tsy miankina Green Yellow no nanangana sy mitantana izany hiona saina. Tetika asan'ny filoham-pirenena ny toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro ao Ambatolampy. Izay no hita amin'ny takela-by ao Ambom-pionana distrikana Ambatolampy nandritra ny fitokanana izany sabotsy lasa teo. Raha ny fanadihadinana tao anefa ny orinasa tsy miankina Green Yellow no nanangana sy mitantana izany. Tsy mitovy ny fanambarana tamin'ny fotoana nanomboana ny asa sy nandritra ny fitokanana ny sabotsy teo. Ny fandipatra nataon'ny communication ny président tany amin'ilay paozina première pierre sy tamin'ilay fitokanana farany teo injection ny anarany ny antsoina hoe injection dia hoe mandefa herinaratra azo avy masoandro ny Green Yellow mandeha ao anatin'ny réseau interconnecté mampifandray Antananarivo sy Antsirabe. Iny aloha efa 3P iny ny antsoina hoe 3P partenariat privé public c'est izy atray zany maha-public anazy public iny rehefa miteny hoe public etsika dia satria misy apport amin'ny fanjakana apport arabola ve izay zavatra sa apport ohatrany ahoana marina ny dodinao satria misy zavatra mbola tsy tena mazava tsara. Tsy misy ihany koa ny mangarahara momba ity raharaha ity raha ny fanazavana ny manam-pahaizana nanontaniana. Ny projet mpanjakana aloha tena marina fa hoe amin'ny fanjakana ilay zavatra point d'interrogation. Inga any mba hipotra le contrat dia hitantsika hoe marina izy amin'izay fotoana zay. Ary raha ohatra ka hoe projet privé ilay izy dia intéressant be mihitsy mahafantatra hoe ohatrinona ny aloha isaky ny kilowattheure amin'ilay injection dia finiavana hoy ianao teo hoe doute dia raisiko ny teninao manana doute ahako mbola tsy miaina tsara ao anaty mangarahara tsika tsy ohatra fa tena tsy miaina tsara anaty mangarahara mihitsika. Ho an'ny mpanarabaovao zava-dehibe ho an'ny firenena ny fahavitana ny foto-drafitrasa toy izao saingy takiana ny fisiany ny mangarahara. Raha ny fanjakana ohatrinona ny teti-bidiny.
raha fiarahana amin'ny tsy miankina anatin'ny trope manao ahoana ary inona no anjaran'ny fanjakana tamin'izany. Andrasana araka izany ny fanazavana mikasika ireo. Ny volana may lasa teo no vita soni ny fifanarahana findramam-bola tamin'ny mpamatsy vola sinoa Exim Bank ary vola mitetina 420 miliara ariary no nindramin'ny fanjakana malagasy tamin'izany amin'ny tanàna lalana tsara sotra Ivato fomba fiasa izay nanaitra ny besin'ny maro. Kaetan Andriatsilavo. Efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanohizana sy ny fanamboarana ny lalana mampitohy any Ivato tsara sotra rehefa niato nandritra ny iray taona mahery. Lalana mirefy 1.20 kilometatra no avozona manontolo ary efa nisy ny ampahany vita ihany saingy no niasa fandaminana maro samihafa dia niato zany asa zany ny volana Oktobra 2024. Ny volana may lasa teo ny vita ny soni fifanarahana sy findramam-bola tamin'ny mpamatsy vola sinoa Exim Bank. Vola mitetina 420 miliara ariary no nindramin'ny fanjakana malagasy tamin'izany. 3 volana ny feim-potoana anamboarana sy anarenana ny lalana. Isan'ny asa atao amin'izany ny fanamafisana ny tany, ny fandrakofana ny tara faharoa, ary eo ihany koa ny fametrahana ireo takela-by sy andrin-jiro. Midika izany fa ny vahoaka malagasy sy ny taranaka any aoriana indray no hibabin'ny trosa amin'ny fanamboarana ny lalana. Raha ny hita tao amin'ny tsenam-barim-panjakana ny taona 2024, mitetina 420 miliara ariary ny vola efa natokana anamboarana ny lalana mampitohy any Ivato sy Tsarasotra. Izany hoe 40 miliara ariary isaky ny kilometatra raha atao ny kajy tsotsotra. Ankilan'izay nefa raha nanontaniana ny tany am-piandohany ny tetikasa, voalaza ny tompon'andraikitra fa mitetina 30 tapitrisa dolara vola nitrosaina tamin'ny firenena sinoa izay tsy maintsy averin'ny fanjakana malagasy ao anatiny 20 taona. Raha atao ihany koa ny kajy tsotsotra, raha ohatra ka raisinao 3 ariary ny $1, mitetina 70 miliara ariary ny 30 tapitrisa dolara. Mihoatra ny 420 miliara ariary nefa ny vola nivoaka tao amin'ny ministera misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany araky ny tatitra nivoaka ny ARMP. Vola izay voalaza fa nanamboarana ny lalana ary ny orinasa China Arbor Engineering Company nahazo ny tsena. Fanontaniana mipetraka ny hoe nakaiza ny vola ambiny raha toka 70 miliara ariary ny fanamboarana ny lalana kanefa mihoatra ny 420 miliara ariary ny vola voalaza fa natokana ho amin'izany. Izany hoe mbola misy hatrany amin'ny 470 miliara ariary tsy hita. Sa io vola io ve no hanatsarana ny lalana eny an-toerana izay efa potika sahady amin'izao fotoana na mbola tsy nampiasaina akory azy. Izao indray voalaza fa nisy findramam-bola tamin'ny mpamatsy vola sinoa Exim Bank ary vola mitetina 420 miliara ariary no nindramin'ny fanjakana malagasy tamin'izany. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa mitady amin'ny fomba rehetra ahazoana tombotsoa manokana ny mpitondra fanjakana. Tsy misy ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tao aorian'ny fanambarana nataon'ny UCTU ny herinandro lasa teo nanamafy izy ireo androany fa tsy asan'ny zotra fitaterana rehetra manerana Antananarivo amin'ny alarobia fa 17 ny volana jona ho avy izao. Fanadina Vidsolika midangana etra miopapany mpitandro ny filaminana zary lasa herim-pamoretana ireo no antony lehibe mahatonga ny fitokonana izay ho tanterahan'ny mpitatitra ny alarobia fa 17 ny volana jona izao eto Andrenivohitra. Nanamafy izany ny filohan'ny UCTU androany tao anatin'ny fivoriana natao teniny amin'ny Fohibe toerany teny Ambodivony. Tsy ny mpitatitra ny tena olana io fa mifoana problème dia ny carburant e taxe alaina be aminy. Clarifie fotsiny io ary maninona mbola valikavatra avy any amin'ny ministère en finance ny taxe ny impoan'ny mpitatitra dia napikarina 90%. Zavatra ngeza be nge zany e. TIPP alohan'ny mpitatitra 7.7% le izy any amin'ny fond d'entretien routier. Aiza zao ny lalana tsara ho fantatra mivoaka zany. Aiza zany vola be rehetra zany zay nalohan'ny mpitatitra makao. Aiza zany amin'ny fiantraikany aty amin'ilay mpitatitra. Nanamafy fitakino ihany koa ny filohan'ny fikambanana miaro-ny mpanjifa androany fitsinjovana ny vahoaka sy ny mpitatitra no antony hanohanana izao fitokonana izao raha nambarany ity mpiaro-ny mpanjifa ity. Marary fitaterana io
ary tsy mahavita ny asany araky ny tokony ho izy io zany mahatonga n'izy io toanana ny hetsika satria ny antony raha piakara sarandalana izy rehefa aveo dia ahoana ny ataontsika menakavy indray satria matsiaro marary izy ary zay ny tsy maintsy manano tany amintsika menakavy eo zay ny antony mahatonga ny resaka hoe mila jerevana mira miara misalahy mira miray intsika menakavy ahafahana mijery marina ty setrany fitateram-bahoaka ity zay tsy mandeha amin'izay loniny mampijaly vahoaka etsakilany mitaraina ireo mpandeha izay naneho ny heviny mikasika ity fitokonana ity misy tsy maraka maika ve fa tsy asa fa dia ny fitakina ataony azo ny tanterahana kanefa tokony tsy onjoviny koa zany ny mpandeha zay li zany raha ohatra ko hoe tokony azo reny le mpandianina zany le mpanjifa zany ny vomafy fa tokony hoe mba hifanaraka izy zany tady zay marimaritra iraisany satria tsisy mahazo tombontsoa na ny mpitokona na ny olona ho taterina da dia ny firarina zany dia mba hoe aloha izy hita marimaritra mba hoe azahoany tsirairay tomo sy manao ny asa andavanandro arak'izany minimanao be marenina ny fanjakana manoloana ny olana mianjady amin'ireo mpitatitra ahina arak'izany ny fiakarany sarandalana raha toka tsy mivaly ny fitakiana izy ireo resaka fananatany kosa indray dia tany mirefy 100 hektara mahery lasa ny vahiny iray ao amin'ny fokotany Ambodiapana distrika any Ambilobe faritra Sava mitaraina manoloana izany ireo mponina izay efa nananjary efa ela fokotany miisa 5 no tafiditra ao anatin'ny tirara ity Mikaela Ramaloa tato anatin'ny iray volana mahery izay nanomboka nafana ny raharaha mahakasika ilay tany mirefy 100 hektara mahery ao amin'ny fokotany Ambodiampana distrika any Ambilobe tany izay nobodon'ny vahiny iray raha ny fanazavan'ireo mponina fokotany 5 no tafiditra amin'ity olana aratany ity ary isan'izay ny ao amin'ny fokotany Ambodiampana nisy ny fampiasan-kery natao tamin'ny vahoaka nakana ny tany raha ny fanazavan'izy ireo marary aminay zegny amina roapitaona fanjaka mandoaliky voakany Ambodiampana magnisy ajo voninahitry anaroany Tananarivo tsy malala raha mahazo zay ity ty balany ty firana zay ity ty ny bala ny vonegny tam bala ty tam 2h du matin ny vahoaka maro agnisy ato Ambodiampana amin'ny fokotany ity ny olo nampinanana bala io ny arety io ny le tsy nandeha any l'hôpitaly manana ny taratasy mazava ihany koa mahakasika ity tany ity ireo mponina raha ny fanazavan'izy ireo hatrany efa nisy ny fitarainana natao tany amin'ny distrika any Ambilobe tany amin'ny fitsarana eny hatrany amin'ny mpitandro filaminana saingy hatreto tsy misy mpijery tsy misy mpiaino ireo mponina amin'ity olana ity zay tsy magneky ala tokotaninay ity tandrazanay ity satria foe masonay fa nahita tany ity dadilahy taloha mbola tsy hainay izy fa nagnandro dadilahy tany naky nandrasa tamin'ny baba nandrasa taminay zanaka kay magnapetraka fitaregna ara lahelo zay satria moa elaela mampitrany ety teto zay tamin'ny depuis 73 fa mahazondraha za fa maro be vazaha teto tsy mahenjikenjiky zay ambaka ataon'ity vazaha lera ety na deuxième vory etseo fa mikandrakandra tsy mahazo toerana amin'io ny fatahorana orooro atao ato miaraka amin'ny fanjakana koa mibasy oeza ny tokotro ny famarignana hoe fagnipetrana zay hoe fa misy miazira ato fanagnanay tany anareo fanjakana ndraiky ao maligasy zay maligasy ina mipetrana fitarainanareo agny lehibe nambozy hatreto miandro ny mponina ao amin'ny fokotany miisa 5 ao Ambilobe reto amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana amin'ity olana ity lafim-baovao hafa kosa indray dia dahalo mihoatra ny 50 indray no nanafika atao amin'ny commune Marerano Omaly trano miisa 12 no nidoran'ireo dahalo omby 100 no lasany tamin'izany ary vehivavy 2 lasan'izy ireo atao takalinaina manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra araka izany ny peny tanàna any an-toerana fanampanazavana ny tenako dia be ny tanàna ato anivon'ny commune rurale Marerano nzay matotiona Félix Mea Omaly tamin'ny 5 maraina nisy andehanan-dahalo eo amin'ny 50 nanafika ny tanànan'ny Soarano 15 kilometra amin'ny tanànany renivohitry ny Marerano tonga n'ireo dahalo ireo ny omby misa 50 eo ary nodoran'ireo dahalo ireo ny tranon'olona rehetra amin'ny tanàna io ny hazo an'ity faritsanay ity zany ireo dahalo ireo akaiky ny commune-nay 5 kilometra ny fandona ny fokon'olona anay ato tsy nahatosika nefa le fokon'olona anay satria mitondra kalaky
ireo andiana-dahalo ireo. De niantso ny gendarme ato ny brigady ny tenako manokana sy nandefa gendarme ny brigady ato aminay fa matavitra. Gaga zany ny vahoakanay satria ny gendarme zay niasana aty ambanivohitra hiady amin'ny asan-dahalo. Sy nisy nandeha reo gendarme reo fa tsantsena Marirano eto zao reo manao boucher. Zay zao niasa ataonay ato Marirano ato. Manao boucher ao tampon-tanànan'ny bazary eto zao reo am'izao fotoana itenenako zao. Ka malahelo zany ny vahoakanay de nitaraina mba mangataka antso vonjy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny asan-dahalo ato anatin'ny commune misy anay ato Marirano. Ka tena mirongatra mihitsy. Roa zao ny olona maty sur place voatisireo dahalo reo de ray maratra. De nisy vehivavy efatsy nataondreo sambobelo. Watolitra anao ndray ary alohan'ny pejiny dokavarotra ao aoriana zay dia vaovao misongadina hatrany no arahinao anatin'izany moa ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay nataony Général Venarivo Jean fa hirotsaka fidiana filoham-pirenena ny tenany. Eo ihany koa ny lalao famaranana ny Black Ball Special Birthday izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny Ojimsa Ankorondrano sy ny fahombiazana azon'ny équipage d'Ani Endry. Nandritra ny rally Nakong Visca Power à Sakma 24 arivo. Revo veo ary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage Kiri. La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri pour des journées pleines de vie. Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sara lalàna. Mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be zao amin'ny karazan'entana maro mandritra ny volana jona. Io arany ianareo. Fangaza ihany. Mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary. Ny azo eo akitelo tombo vitany. Loka mety ho azo, bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. De loge eo ihany. Fisariana ny 30 jona amin'ny 1 ora. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Payez vos courses avec Mvoul dans les magasins. Nouveau chez Leader Price et uniquement avec Mvoul. Gagnez du temps en faisant vos courses en ligne sur www.leaderpress.mg. Commandez en ligne, payez directement avec Mvoul et récupérez vos achats au Leader Press le plus proche de vous. Simple, immédiat, sécurisé. Telma, sa fidque numéro 1 Malagasy. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena, ary asa nokaliana ampitiavana.
satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiainana-tsakafo ny sokola dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Sokola, ny tsiro tena izy. Mirary fety sambatra e! Manandratra ny maha malagasy sy ny vita malagasy miaraka aminao ny Jumbo Vascory Supermarché amin'izao saramandry izao. Ary hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay mandra isanjara ny tombola izay azonao loka marobe. Malagasy ny antsika. Jumbo, je t'aime trop. Supermarché, un amour à la vie. Aujourd'hui, nous devrons tous encore une fois nous battre au nom de notre liberté. Pas contre la tyrannie, l'oppression ou la persécution, mais contre l'anéantissement. Et si nous remportons la bataille, le 4 juillet ne sera plus considéré comme le jour de la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde entier aura déclaré d'une seule voix, nous ne sombrerons pas lâchement dans les ténèbres. Nous ne disparaîtrons pas sans nous battre. Ouvrez le feu. Nous allons vaincre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons notre... Celui-là est définitivement plus gros que le dernier. Araka ny hitantsika teo iny indépendance day résurgence izay indray norona an-tsara raha antsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny Général Ravelonarivo Jean fa irotsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny tenany. Ny antsipirin'izay ary. Roso ty tsampody koa. Izay no fehezanteny feno fahavononana nentin'ny Général Ravelonarivo Jean nanambara ny firotsahany ho isan'ireo hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy io. Intia irapa. Ary rehefa izay no tonga tao an'eritreritra dia manambara horetany rendanitra eto aminareo zay manatrika eto sy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka fa Jean Ravelonarivo, général de brigade aérienne. Efa misotro ronono ankehitriny Prime ministre teo taloha dia nanapa-kevitra fa candidat ho filohan'ny Repoblika amin'izao fotoana. Ny fahatsapany ny fahatrana lalina iainan'ny malagasy, ny tsy fandriampahalemana izay sakana ho amin'ny famokarana, ny kolokolo ny kiky ny firenena, izany hoe raha kapoka dia fitiavana ny isandratany Madagasikara sy fitiavana ny mpiray-tanindrazana no isan'ny nanosika azy andray izao andraikitra izao. Inona ny manjoany ty Madagasikara? Mbola ny malagasy ve i Madagasikara? Ny fikatsahana ny fandriampahalemana, ny ady amin'ny kolokolo izay nahafantarana azy, ny fanohizana ny fampiavana-pirenena ary ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka izany no isan'ny mibaiko azy amin'izao firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena izao. Mba ho malagasy, ny fakatia, ny fandray, ny adana sy finaritra ary sambatra tokoa no iaina eto Madagasikara araka ny hiram-pirenena. Lanonana tsotra natrehan'ireo ankohonany sy ireo olona saina sy namaly ny antso no niantsony ireo malagasy tsy akanavaka hiara-dalana aminy amin'izao fandraisana andraikitra izao ary nandraisany ihany koa ny tsodrano nentin'ny solotenan'ireo ray aman-dreny ka anaovana ho zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ny malagasy tsirairay amin'ny fifidianana ho avy izao. Handray ny andraikitra mikasika ity tanindrazana ity. Roso toy sampody koa.
Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray dia idina ny maripana ato anatin'ny 3 andro ary ao anatin'ny atsika no anamariana ny fetin'ny fahaleovantena. Tsy mangatsika firy mihoatra ny tamin'ny eritaona kosa nefa izany raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Michela Rinardo. 9 degré Celsius ny maripana farany ambony ary mandina ny 12 degré Celsius ny maripana farany ambany. Idina ny maripana eto andrenivohitra ato anatin'ny 3 andro. Atsika mety ampierika no hamaritra ny toetry ny andro amin'ny fanamariana ny fetin'ny fahaleovantena Rahampitso. Ny andro any ariva moa zany ny toetrandro raha ny eto Antananarivo dia efa somary manjombona ny andro dia somary andrivondrivotra. No amin'ny 26 io dia sahala amin'izay mety hanerika mandrivotra manjombona zany hoe somary ratsiratsy kely zany ny toetrandrotsika ny 26. Zay toetrandro zay moa ho amin'ny ampovoantany dia toetra zay mandritry ny 3 andro zany hoe Rahampitso, Talata, Alarobia, Lakamisy. Any amin'ny Zomandra isika zany vao mahazo andro somary maina ny eto ampovoantany. Misy ny alizay zay zany situation générale zany alizay zany misy anticyclone somary matanjaka ao atsimon'nosy eo dia zay no mitondra ny tsioka atsimo atsinanana mahazo atsika amin'izao fotoana. Idina aza ny maripana dia isan'ireo ririnina tsy dia nangatsika firy ny aty ririnina tamin'ny ity taona ity raha ny fanazavana. Ririnina moa araka ilay voalazanay hatramin'ny aloha dia somary hafana kokoa no mihoatra ny tena izy. Zay zany normal laha ao anatin'ny ray volana moa zay normal zay. Raha ho an'ny mai, juin, juillet zany zay. Zany teo tsy midika hoe tsisy mangatsika be fa somary raha izay zany dinihana amin'izay normal zay zany ao anatin'ny ray volana dia vitsivitsy kokoa ny andro mety hangatsika raha izay no raisina zany. Dia io hoe ririn-dasa tsy tsaroana fa raha miolotra tamin'ny eritaona sy atao hoe normal ihany. Raha tsy ahivina mandina ny 13 degré Celsius ny maripana ambondrindra amin'ny antonony rehefa ririnina. Mety hidina hatrany amin'ny 5 degré Celsius kosa ny ambandrindra eto ampovoantany ary hatramin'ny 8 degré Celsius ny any Antsirabe rehefa tena mangatsika. Resaka mandidina ny fety izay hatrany dia ny finanana sakafo miala amin'ny mahazatra ny fanao mandritry n'izay andro fety izay. Ena fanao tsakitsaky kosa no tena tsy fain'ny olona eny an-tsena raha ny fanadihadiana natao arahoary. Entina ampiavahana mandritry ny fety toy izao ny fiaraha-mihinana sakafo miavaka amin'ireo fianakaviana. Izahana hatrany rehefa homanina mialoha izany isaky ny fety na izany aza miankina amin'ny hoenti-manana raha ny fanazavana azo. Tsy fanao mahazatra ka. Mafety ny fahaleovantena dia mampifaly fianakaviana. Matomona azo ray zany dia ny zakazaka ihany eo hoanina ao an-trano hoanina miaraka amin'ny fianakaviana moa zany. Isaky ny fety amin'ny fahaleovantena ve dia raha misy ny vola dia mividy fa rehefa tsisy ny vola dia tsy mividy. Ohatrina zany aza hoanany 450 lafolafo ihany. Tsakitsaky no mahaliana ny mpanjifa indrindra ny eny an-tsena amin'izao ankatoky ny fetim-pirenena izao. Novokena sy novoakena no ironan'ireo mpian-tsena hoy ny mpivarotra an'Antanina. Misy ny hoe tripy, toy izao ny tripy mbola efa voakiky. Toy izao izy ilay tsotra. Misy ny voakena, fokena, atikena sy ny velona. Misy lelanao. Dia zavatra mandeha amin'izao mikadika ny fety izao zany dia ilay tsakitsaky ny fanendinendy fanao tonotono sotrotrona ny arivana. Voakena moa zany izao tena mandeha indrindra aloha amin'izao dia fony dia ny atikena. Nahoana ny tsena tamin'ny maraina hoe raha oharina amin'ny isan'andro zany dia raha oharina amin'ny isan'andro moa zany dia mbola nanatombo kely aloha zany amin'ilay hoe fety miavaka. Mba tsaratsara aloha zany tsena moa entana koa mba betsaka. Miezaka ny manao fety eo anatin'ny fifaliana miaraka amin'ny fianakaviana ireo malagasy na eo aza ny toedrara izay misy eto amin'ny firenena. Raha tsy ilaza fa tsy ny tsy fandriam-pahalemana ny fahalafotsa ny vidim-piainana, ny kolikoly sy ny tsy maty manota. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray teny apetsaky ny famatsim-bola no namolavolana ny rafim-pampianarana PSE eto amintsika ho ny filôzofy mpampianatra iray. Tsy natao aso ny ray aman-dreny sy ny mpianatra izany raha ny fanazavana azo hatrany fanadina. Anarivo ny tapitry Sariary, io raha ny fanazavana no famatsim-bola voaray tamin'ny famolavolana ny rafim-pampianarana PSE. Io teti-bola io raha ny fanazavan'ny mpampianatra sady filôzofy iray no nentina nitondrana izany. Ny azo eritreretina zany dia zao
tsika tsy afaka mamokatra mihitsy a na mieritreritra fandrafetana programa mpampianarana zay tsy miankina novina amin'ireo famatsim-bola avy any ivelany na nitolo-kevitry ny olona zay avy any ivelany move mba fanontaniana mipetraka ihany ny azy any zany hoe mety hampisainatsika tsy azo atao ve nataoko hoe manatateraka fifidianana na manatateraka fandrafetana programa mpampianarana tsy miankina novina amin'ireo mpamatsy vola any ivelan'ireo satria matetika ny fidiran'ireo mpamatsy vola ivelan'ireo amin'ny fandrafetana zavatra eto amin'ity firenentsika ity dia miteraka mandrakariva korotana miteraka mandrakariva fifandroitana eo amin'ny samy mpitondra fanjakana na ny mpanao politika mpisehatra ara-politika satria misy vola ao ary zay vola zay foana miazakazahantsika. Maritra loatra ny sivy-taona ianarana vao azo ny mari-pahaizana ara-panjakana ny mpianatra raha io rafi-pampianarana vaovao io no ampiarina ho iatrany ny fanazavana ka tsy mitsinjo ny fahasahiranany ray aman-dreny sy ny fahazotoan'ny mpianatra izany. Tsy tokony ho entina amin'ny resaka politika fotsiny ny fambolavolanana ny rafi-panabeazana raha ny fomba fijerin'ity mpandinika iray ity. Raha mbola io raha fandrafetana ny programa na ataontsika hoe famolavolana zavatra anankiray mikasika ny fifidianana io miankina mandrakariva amin'ny famatsim-bola politize zay ny dikan'izany ka rehefa politize ny zavatra anankiray dia tadidio fa tsy mitondra any amin'le tena hoe finalité saine le zavatra tena madio ary mijery mandrakariva n'izay le hoe tanjona tsy mifangaro amina firehana na mifangaro ihany koa amin'ny fametrahan'ny hafa ihany koa ny ataontsika hoe ny fahefany zay lazaiko hoe matetika fahefana ara-bola ihany. Anomboka ny volana martsa 24 ny taom-pianarana voalohany mampiatra ny PSE araka ny namolavolan'ny ministera azy. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mihoatra ny 700 ny tany malagasy tratry ny aretin'ify sy adivava eto amin'ny faritra Analamanga. Ny tsy fampin'ny toeram-pitsaboana sy ny fanaovana ambanin-javatra ny fizahana ara-pahasalamana moa no olana voalohany araka ny fanazavana azo. Ivo Richard. Tafiakatra 700 ny tany malagasy tratry ny aretin'ify sy ny adivava eto amin'ny faritra Analamanga araka ny fanazavana ny tompony andraikitry ny aretina tsy mifindra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Araka ny fanazavana ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana ny tsy fitandremana ara-tsakafo sy ny tsy fanaovana fizahana ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy ny olana tsy mijanona hatreo fa mitarika aretina hafa ary manimba ny taovany aretin'ify sy ny adivava raha ny fanazavana trany. Tsy mijanona fotsiny ao anatin'ny nify sy ny adivava ilay aretina fa raha tsy misy ny fitsaboana dia mety tarika ao amin'ny fahavoazan'ny taova hafa tonga ao amin'ny fo ohatra paritaka ilay mikroba dia mety tonga any amin'ny fo dia simba ilay fo marary ilay fo mety tonga any amin'ny rein na ny vo mety tonga any amin'ny vavony mety tonga any amin'ny vanitaolana mety tonga any amin'ny atodo mety tonga any amin'ny maso ary mety paritaka ho amin'ny tena manontolo ny mikroba raha tsy voatsabo ara-dalàna ilay aretina. Araka izany arety mandoza ary saripady ny fahasalaman'ny nify sy ny adivava mbola ambony anefa io io ary mihoatra lavitra ny any amin'ny faritra hafa. Indroa isan-taona ny tokony hanaovana ny fizahana nify sy adivava. Ilaina fitaizam-batana sy fandrindrana ny fomba fisakafoanana ihany koa izany raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny biara kosa indray dia totosa omaly lalao famaranana ny Black Bal Spécial Birth izay ny tanterahana tetsy amin'ny Haut-Joimsa Akorondrano afa-po na ny mpikarakara na ireo mpandray anjara. Io na saina. Fahombiazana izay raha fehezina ny Black Bal Spécial Birthday no totosaina tetsy amin'ny Haut-Joimsa Akorondrano ny andron'ny omaly. Fifananana biara ka Erika Sipety no nanao ny lalao famaranana tamin'izany. 15 izay no andavony Eric any Petit. Les izy en général nafinaritra ny tournoi tsara organisé tsara l'izy dia mafy daholo moa ny adversaire fa tsy hoe maivana be da be ny adversaire mafy fa niezaka be niezaka va tsara ny tournoi. Tanjona manaraka angamba dia ny andeha ho any mba hitesta an'le ho any an-dafy mihitsy les jeux en général, les tournois en général, les organisateurs, les spectateurs à faire plein de rôles. Final, bon, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de rôle, ni tenanaen à Zoaz.
tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny black ball spécial birthday. Oera rehetra na fitsika tsara hita hoe tena forme tsara daholo zareo, niezaka tena niezaka daholo ny tsiraidray hoe tena nanao zay farany nataony afahana tonga midingana famaranana. Ho anay mpikarakara manokana moa zany nezahana foana zay hoe ame sady fahafapon'ny mpijery ny ame fahafapon'ny zareo mpilalao. Voalohany aloha amin'ny organisation an'ity tournoi black ball ity izay fankalazana ihany koa ny fahasivy taonany établissement Haut Dreams dia fisaorana ny sponsor rehetra ny média officiel Cool TV, Arène Malac, Kenya Airways, Machine sy ny LCS Consulting dia eritreretina mbola izy tournoi manaraka mitovy amin'izao ihany koa amin'ny fotoana izay mahampetsy azy. Fotoana iray nahitana fa manaja ny fenitra ny mpilalao biara malagasy ity fifaninanana ity hoy ny avy amin'ny fédération. Hita taratra tamin'ny tournoi karakarain'ny Dreams fa manomboka miverina ny tsiron'ny lalao indrindrandrindra eo amin'ny resaka fianjaika satria amin'ny alalan'ny fianjaika iny raha ny tena marina no ahafahana mahita taratra sahady an'ilay hoe kilalaon'ny elite angamba raha tenena amin'ny teny vahiny ilay izy satria hitatsika tamin'ny nany akanjo nanaovan'ny mpilalao ary efa manomboka miverina amin'ilay manara-penitra araka ny eritreretina. Amboara sy fanomezana maro no notolorana ireo mpilalao mendrika tamin'ity fifaninanana biara black ball spécial birthday no tanterahana tetsy amin'ny Haut Dreams Ankorondrano ity. Tontolon'ny rally kosa indray dia fahombiazana tanteraka ny azon'ny ekipage ny endry nandritry ny fifaninanana rally Nakanga Visca Power Asakma 24 voalohany izy ireo teo amin'ny sokajy 2 roues motrices sy ny sokajy M12 Yves Richard. Premier 2 roues traction Rabetafka Daniel Nanarven Endry. C'est nous. Arak'izany tsy nitsanga menatra ny ekipan'ny endry Andriana Narvelo avy amin'ny club FMM Samas Daniel Rabetafka avy amin'ny Azatana mitondra ny fiara Peugeot 207 Pirelli Yako Cool TV FM nandritra ny rally Hong Kong Visca Power 2018 raha nivokatry ny fifaninanana voalohany teo amin'ny sokajy 2 roues motrices sy ny sokajy M12 izy ireo na dia teo azan'olana samihafa. Nisy olana indray teo amin'ny gestion moteur dia tsy hita izy raha tsy fafana miaraka amin'ny ordinateur isaka ny départ dia niempotra tsy haintsony zao nafiry fa tonga eto aloha dia efa faly misaotra betsaka amin'ny mpanoana sy ny mpikarakara Yako Cool Pirelli. Ho an'ny mpikarakara indray dia tsara ny lalina fa somary niaratsy izy no nivezivezena teo izay mihitsy ny anisan'ny nampisy problème anay teo amin'ny capteur na ABS. Araka ny fanazavana tafiditra ao anatin'ny folo voalohany filarana kapben'ny rally Hong Kong Visca Power Asakma 2018 izy ireo tafapetraka eo amin'ny larana fahaenina ihany koa rehefa navita ny fotoana tao anatin'ny 2 ora sy 2:20 minitra sy 20 segondra. Taranja tolona kosa indray na ny luta amin'ny fahafantarany be sy ny maro azy tena ahitana mpandray anjara maro avy amin'ny lafivalon'ny nosy ny fifaninana nasionaly eo amin'ny taranja tolona izay natao ny farany herinandro teo tetsy amin'ny ANS Ampefilo Fanadina. Tanora lahy sy vavy mahery ny 80 no nandray anjara tamin'ny tournoi Open National 24 no karakarain'ny fédération malagasy ny taranjatolona ny sabotsy ny alahady lasa teo tetsy amin'ny ANS Ampefilo. Avy amin'ny kilioba miisa 10 manerana ny nosy ireto mpikatroka tolona ireto ary nahitana mpilalao avy amin'ny ligy Orombe, Antsiranana, Boeny ary Analamanga. Amin'ny ankapobeny zany dia tratra ny tanjona. Zany hoe anao anomananay ny échéance rehetrarehetra na national zany na international indrindrandrindra satria atsoatsy amin'ny volana ambony io dia hiatrika ny Jeux africains des jeunes izay atao any Algérie eto anivon'ny taranjatolona ka dia efa manomana an'izany ihany koa izay marina fa efa nisy ny fampivondronana tao anatin'ny volana maromaro zay hatramin'ny janvier nakaty. Anisan'ny tsara toerana aty amin'ny continent afrikanina sy ny faritry ny ranomasombe indianina ny mpikatroka tolona malagasy. Ilaina araka izany ny fanamafisana tran'ny fahaizan'izy ireo araka ny voalazan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fédération. Satria zay zany ny antonotony fanaovana iny izy ty open tony mba ahafahan'ny ankizy mba mifandona
fanometraikefa indrindrindra mba hampakarana ny nivoan'le performance amin'ny resaka combat mba ahafahana mahazo résultat tsara amin'ny iraisam-pirenena. Ny batany fandresena betsaka indrindra ny 3FB teo amin'ny sokajy écoulé, ny COSPM teo amin'ny sokajy cadet ary ny 3FB ny COSFA ary ny ligue-ny boeny kosa ho an'ny sokajy junior sy senior. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy hisy intsony fifidianana fiodinana faharoa ao Turquie voafidy ho filoha fanondroany Recep Tayyip Erdogan raha ny vokatra navokany komity mpikarakara ny fifidianana any an-toerana omaly alahady fanadina. Recep Tayyip Erdogan file vers son deuxième. Voafidy hitondra fanondroany indray ny filoha Recep Tayyip Erdogan. Filatrona manetriketrika, afomanga, fifaliana sy firavoravona no niatrehan'ny filoha turc ireo pomba azy. Face à ses partisans, le président turc savoure sa victoire. Le président nanambara ny komity mpikarakara ny fifidianana fa ny filoha lany tamin'ny ampahany betsaka dia ny filoha Recep Tayyip Erdogan. Absolu et Monsieur Erdogan. Nidina nameno arabe ireo mpifidy raha vao naheno ny fanambarana ny voka-pifidianana vonjimaika. Dans les rues dès l'annonce des résultats partiels. Nifidy tamin'ny kitsipo izahay ary nanentana ny rehetra manodidina nanao tahaka izany. Isaoran'Andriamanitra nandresy isika. Dieu merci, nous avons gagné. Une défaite. Faharesena ho an'ny MNC ao amin'ny CHP izay nanamafy fa hijoro amin'ny mahampanohitra. Mialohany hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika, nilaza ireo antoko-panohitra fa nisy ny alabato. Nahatratra 25,500 ny vato azo ny filoha Erdogan amin'ny 7,700 ny voka-pifidianana voamarina. Manandanja ho an'ny Turquie ny fifidianana iny no izy nahafana miampita amin'ny régime présidentiel raha toa ka système parlementaire ny tany aloha. Fiovana izay noraisina taorian'ny fitsapahakevim-bahoaka tany an-toerana ny taona 2017. En 2017. Eto ampamaranana ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy entina amintsika ny ampahan'ny afomanga teny Anosy io ariva io. Raha tsika moa ny ampahan'izany amin'ny fandraisan-tsary ny Gaëtan Andreaslave sy Henri Florian. Metraka ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Soafa tsara daholo tompoko.
na raha inao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna na raha inao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.